Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny page indray amin'izao fotoana izao. Ny page-ntsika moa dia tena efa be dia be ny mpanaraka azy satria efa mahatratra 18 000 zao ny mpanaraka ny page ankoatran'ny misy 5 000, 18 000 mahery. Dia ny publication Facebook izay atao tahaka an'izao matetika dia misy efa mahatratra hoe aman'apitrisa mihitsy. Misy any hitako hoe efa 900 000 vues. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny page amin'izao fotoana izao hiresaka indray tsika eto Andohany momba n'ilay publication izay nisy nanao publication maromaro le publication fa samy hafa daholo ny olona manao an'ilay izy nefa mitovy ny zavatra anontaniany zareo. Dia momba n'ireny publication ireny dia be dia be moa le commentaire ao anatin'ilay izy zany ataon'ilay olona. Dia za koa mba anisany nanao commentaire ka teo amin'ilay commentaire izay ohatrany hoe nisarika ny sain'ny mpanaraka an'ilay publication dia nametsaka fanontaniana nangataka hoe aza vao misimisy le izy sy ny sisa. Dia hoentina eto zany fanazavana momba ny izay zavatra zay. Le publication dia tsy inona koa le andro vitsivitsy maromaro zay lasa niendrika tahaka izao ngamba nahita an'iny daholo tsika tany anaty Facebook tany hoe taizikaina no nakavady ary iza mivadiny kaina olona taizany nalainy vady. Raha ohatra ka kaina sy abela zanaky Adamaseva zay zany le publication. Dia ny valim-panontaniana zay na commentaire nataon'ilay olona zany be dia be nanao commentaire. Dia ny zavatra tena tsapa atao anatin'ilay commentaire dia nataon'ny olona fimehezana le baiboly satria rehefa hita ihany zany le olona mamaly le fanontaniana dia hita hoe manaiky ihany an'ilay zavatra lazain'ny siansa satria lasa niteraka tao anatin'ilay izy le hoe ny olona avy amin'ny évolution. Dia nisy koa le hoe baiboly ihany marina sy ny sisa. Dia lasa ohatrany hoe lafiny iray lasa nataon'ny olona fimehezana le baiboly zany tao anatin'le commentaire zay tena hoe manalinaly mihitsy le commentaire. Dia rehefa jerena nefa le olona manao commentaire reo dia hitanao ihany zany mijery iray roa telo amin'le olona dia hitanao hoe kristianina ihany le olona reo miaratsiny. Dia tsapanao hoe malahelo hoe atsaiza zany le finoan'le olona mino sa ahoana soratra masina nefa noentina amin'ny hoe kristianina. Dia eo ihany koa le valim-panontaniana zay hitanao hoe ho an'le olona hitanao zany le nandalina nianatra momba ny tantara. Dia hitanao hoe tena hoe mininikipy fotsiny zany sisy izy noho n'le hoe izy nandany vola be nianatra an'le histoire. Dia lasa ohatrany hoe manohitra an'izay fahalalana izay nandaniany vola zay zany le baiboly satria izy nianatra hoe ny olombelona dia avy amin'ny évolution. Dia hita ao anatin'le valiteny zay zavatra zay zany. Dia lasa ohatrany hoe mizilizily fotsiny nefa hitanao ihany izy hoe mihazoazo ihany izy hoe hoaiza zany nianatra momba ny tantara izy nandany vola be nandany fotoana hoe évolution ny olombelona nianatra nefa izy amin'ny kristianina dia manaiky ihany an'ilay hoe Adamaseva nendohany ny olombelona. Dia ao anatin'le valim-panontaniana le commentaire be dia be zany dia hitanao mihitsy hoe misaraka tanteraka mihitsy le olona hoe reto le manaiky an'le baiboly miziriziry amin'ny heviny, reto le nianatra momba ny tantara miziriziry amin'ny heviny. Zay zavatra zay zany lasa hitanao hoe lasa blocage sakana ho an'le olona nianatra tantara, sakana ho an'le olona manaiky nianatra an'le hoe évolution ny olombelona. Ngambitsika tsy andahany zany indrindra ho an'ny olona nianatra lasa sakana ho anazy zany tsy andehanany na lasa ohatrany hoe mihazoazo na le finoany an'le baiboly ao anatin'le izy lasa ataon'ny olona fimehezana le izy. Dia zay nitondrana le valim-panontaniana eto taoko moa le olona nangataka hoe aza vao misimisy hoe le commentaire anao fa lina le olona sady tia an'le commentaire le olona dia lina. Dia hoentina eto zany ny fanazavana momba an'izay le hoe taizikaina ny nakavady sy ny hoe taizikaina ny nakavady raha i Adama sy Eva no nendohan'ny olombelona sy ny hoe satria tao le valim-panontaniana manao hoe ny andaniny zany ny andaniny manao hoe ny baiboly marina i Adama sy Eva nendohan'ny olombelona, mino anao tsara tsy mino anao tsara. Lasa ohatrany hoe dictature be fotsiny zany sisa hoe zay dia zay dia zay dia zay dia zay fa ampahafantarina tsara le izy. Dia eo koa nefa ny ankilany iray miteny
évolution ny olombelona de lasa misarabazana mihitsy lasa ohatrany hoe misy elanelana zany zay zavatra zay a de hovonjena zay zavavonjena le olona anakory eo a hoe izao ny tena marina hoentiny eto fanazavana momba an'izay hoe izany marina ozy zareo a ny siansa sa ny baiboly de valiana somatsara zay zavatra zay eto androany a de mangataka fotsiny hoe raha iaino ianao a aza enona hatramin'ny tapan'le vidéo fa arao hatramin'ny farany mihitsy de mazava tsara aminao le izy hoe ahoana marina ny valiny tena izy eny ary hoentina le valim-panontaniana hoe taiskaina ny nakavady a satria kaina sy abela ozy ry zareo a no taranaka Adama-Seva de taisa zany kaina ny nakavady io satria Adama-Seva ny olombelona voaloha zay le fanontaniana voalohany alohany a hoe ahitsikely le izy hoe kaina sy abela rery ny zanaky Adama-Seva tsy kaina sy abela rery ny zanaky Adama-Seva raha ny baiboly ny jerena fa kaina sy abela ary seta marina hoe Abela le tantara zany hoe Abela novonomy kaina de maty Abela de avy eo Adama-Seva niteraka ny seta ndray de noho izany a kaina sy Abela sy seta zany ny zanaky Adama-Seva fa tsy kaina sy Abela rery raha ny tena marina raha mbola idirantsika any ariana any ngamba atao hoe miantom-panahy ngamba no hanazavana an'izay resaka zay a hoe ny zanaky Adama de seta sy Abela fa ny zanaky Adama sy Eva ny zanaky Eva de kaina sy Abela seta azonareo ngamba tinenina am'izay zay fanazavana zay tsy de hoentina direct amin'ny vatana eto fa mety hoentina ihany izy a ao arinao fa ny zanaky Adama de kaina sy azafady mihitsy ny zanaky Adama de seta sy Abela fa ny zanaky Eva de kaina sy Abela ary seta hoentina manaraka zay fanazavana zay alohany a fa ajantsika eo ny resaka momba an'iny a vary mangatsika fa hoe taiskaina ny nakavady iza ny olona nalainy kaina vady raha ohatra ka kaina sy atao hoe kaina sy Abela sy seta ny zanaky Adama-Seva i Abela le maty novonomy kaina de zay le fanontaniana tsisy nametsaka aloha le fanontaniana hoe ary taiseta ny nakavady ao anaty baiboly ihany koa ny valin'izay mbola hoentina eto amin'ny fotoana manaraka hoe taiseta ny nakavady fa ao anaty baiboly ao valin'izay zay fanontaniana zay fa tsy napetraka le olona le fanontaniana hoe taiseta ny nakavady satria le olona raha tsy nalala le olona nametsaka fanontaniana tsy nafantatra hoe misy zany seta zany fa kaina sy Abela nifantatry le olona fa hoe taiskaina ny nakavady de hoentina le fanontaniana satria ozy ny ankilany manao hoe évolution ny olombelona rehefa nandeha le resaka ozin'izay ny an-tany manao hoe non i Adama-Seva ny andohan'ny olombelona zao ary le valim-panontaniana lazaintsika vetivety aloha ny définition ny atao hoe olombelona hoentintsika amin'izay aloha ny définition ny atao hoe olombelona de vatana sy fanahy raha jerena raha le ohabolan'ny Taolo tsy ohabolan'ny Taolo malagasy mihitsy ary izy ity fa ohabolan'ny iraisam-pirenena mihitsy de manao hoe ny fanahy no maha olona fa ny Taolo moa tena nitazona tsara an'iny hoe ny fanahy no maha olona fa ny définition ny hoe olombelona zany a de vatana sy fanahy na hoe fanahy sy vatana asinareo raha nanaraka an'le vidéo noentiko tetindray andro iny hoe voatselatsely zay ngamba vao ray volana lasa zay sa telo-herinandro lasa le vidéo le momba an'le hoe karazam-panahy le hoe karazam-panahy misy ety amin'ity tontolo ity a sy ny karazam-panahy ao anatin'ny olombelona de netiko teto le momba an'le hoe d'origine ao anatin'ny olombelona de ny fanahy ny pneuma ary ny psyché sy ny âme manetiko teto zay fanazavana zay a voatsidika kely tao anatin'izay le hoe roi tsy hoe voateniko tsy nata ao anatin'le izy zany le hoe roi momba an'le hoe pneuma ihany roi azavaina mbola ho azavaina zay zavatra hoe aiza ho aiza le roi de aiza ho aiza le pneuma hoentina zay fanazavana zay a no faraparanfandaranao fa zay aloha ny définition an'le hoe olombelona de vatana sy fanahy na hoe fanahy no maha olona raha misy zany a hoe fanahy fotsiny izy fa tsisy vatana de tsy olombelona zay raha misy koa zany hoe vatana fotsiny a fa tsisy fanahy de tsy olombelona ihany koa zay zavatra zay na de hoe vatana nanana toa endrika olona ara de tsy nahafeno an'ilay fipetra hoe olombelona fa ny tena hoe définition an'le hoe olombelona de vatana sy fanahy raha ny marina de fanahy fonosiny vatana zay le hoe olombelona diso zany le fihevitra satria eo le mampisaraka an'le izy le fihevitry le olona de hoe
hoe vatana fonosiny fanahy zay ozy ny atao hoe olombelo fanomarina fanahy fonosiny vatana ny vatana zany raha nanaraka le fandaharana ianao tamin'izay fotoana zay ny vatana de fitafiana natafy an'ilay fanahy maolona io vatana io satria de izay maha olombelona anazy amintsika mbola ety ambonin'ny tany ilay fanahy zany no tena izy ilay fanahy no tena ianao ilay fanahy no tena zako satria io ilay tsy maty mandrakizay fa ilay vatana de fitafiana natafy ana fotsiny ety ambonin'ny tany na tonga na feno an'ilay définition natao hoe olombelona raha itsika tsara manavaka an'izay de efa tsy mary efa mitsiditsidika sady ny mazavazava sady amintsika hoe inona ny marina évolution ve ny olombelona sa taranaka Adama raha teo fotsiny zao le fanazavana ho an'ny olona hoe intelligent de efa matakatra sady an'le hoe inona ny marina évolution ve ny olombelona sa taranaka Adama hoe fanahy fonosiny vatana i vatana zany am'izao tsika ety ambonin'ny tany zao de ny vatana no fitafiana natafy an'ilay fanahintsika mba hahatonga antsika hoe olombelona ety ambanin'ny masoandro zay zany hoe raha ohatra zany misy hoe olona tsy manana fanahy de tsy olombelona izy am'izao moa zany efa presque atao hoe tsy de misy tsony zay fa misy fanahy daholo ny olombelona satria efa rava le taranaka voaloha le taranaka efa rava teo amin'ny taranaka tany aloha de rava teo amin'ny Noa raha mandinika soratra masina ho an'ny mpatalina soratra masina de mahita tsara hoe rava teo amin'ny Noa ilay taranaka tany aloha tany mais raha manaraka an'le soratra masina tsika de misy tsara le soratra masina hoe ny fanambady ozy izy ny zanak'Andriamanitra ozy izy ny fanambady tamin'ny zanak'olombelona de nanomboka ny ratsy ny tany ka natonga n'Andriamanitra nanafitra ny tany sy ny zava-manan'aina rehetra teto ambonin'ny tany tamin'ny alalan'ny safodrano zany hoe rava teo zany le taranaka voalohany tany ka teo amin'ny Noa zany izy no nahita hoe Noa no akaiky indrindra amin'ilay rasin'ny Adama de Noa sy ny ankohonany novonjena Noa sy ny vady aman-janany zany isy ny vinatony novonjena afaka hidirantsika ny tantara ao aoriana hoe ireo le vinaton'ny Noa reo misy hidirantsika izay ao aoriana ao hoe fandaroany de tsy ravy ty taranaka ty manam-pahafoana ny lanitra sy ny tany hidirantsika izay ao aoriana ao hoe le taranaka Noa reo reo vinaton'ny Noa anisan'ny hiditra tao anaty samy fiara reo iza reo mbola misy aniza tao anatin'ireo hidirantsika izay zakan'izay any aoriana any fa tohizantsika aloha le fanazavana teo hoe raha azavaina zany le izy i Adama izay olombelona no volavolain'Andriamanitra nataony nitovy taminy iza moa Andriamanitra inona moa Andriamanitra de fanahy ka raha i Adama zany no volavolainy hitovy taminy de no volavolaina takany no volavolaina am-panahy ara-panahy tahaka azy leo amin'le tontolo hoe misy fanahy Adama izay no hoe tahaka n'Andriamanitra anazy fa niendrika Andriamanitra de fanahy atsiavy jerena ho an'ny nandalina de mahita tsara an'izay hoe tsy zao endrika olombelona zao Andriamanitra fa any an'izay nandalina de mahita tsara hoe takaninona ny endrika Andriamanitra ho an'ny nandalina soratra masina zany zay zavatra zay fa le hoe inona ara zany le hoe satria anisan'ny commentaire atao manko zany maninona hoe tahaka an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra hoe tsy tahaka ny olombelona Andriamanitra tsy endrika olombelona Andriamanitra de ilay resaka hoe amin'ny maha hoe ara-panahy azy no hoe natao no volavolaina tahaka anazy i Adama raha tena mbola misy resaka lava be zany iny any aoriana any hoe reo olona foronon'Andriamanitra reo de olona ny sitrapon'Andriamanitra reo de olona hoentina ho averina any amin'ilay paradisa an'Andriamanitra zay tontolo ara-panahy any fa hoe i Adama ny nampiavaka ny Adama de ny volavolain'Andriamanitra manokana
Adama zany dia foronina ara-panahy. Raha mamaky an'ilay baiboly aho dia hoe rehefa nivolavolaina zany i Adama dia nofofonin'Andriamanitra fofonaina mahavelona nofofonin'Andriamanitra fanahy mahavelona ny fofonaina. Ao tsika rehefa aoriana ao tsika dia hiditra amin'ilay resaka hoe pneuma tsika sy ilay hoe roi ao aoriana mombany satria io zany io tsy voavakintsika zany tao anatin'ilay fandarina voaloha tamin'ilay resaka fanahy ilay hoe lelanelana amin'ilay hoe pneuma sy ilay roi io fa nazavaintsika tamin'izay fotsiny ilay hoe pneuma sy ny psyché ary ny âme. Zay zany zavatra nazavaina fa zay zany nampiavaka ny Adama hoe i Adama nafeno an'ilay définition ny hoe olombelona izay novolavolain'Andriamanitra manokana fa tsy avany amin'ny évolution akory fa Andriamanitra namolavola anazy dia misy nasiany fanahy i Adama fa tsy tahaka an'izay lazain'ny olona hoe évolution na dia nisy ara zany le atao hoe évolution tsy nisisa hoe rehefa hoan'ny nianatra tsy manohitra an'izay satria nandaniany vola nianatra an'izay tantara izay. Tsy moramora zany hoe nianatra vita amin'ny baka dia histoire ny anarany siansa dia nandany vola be izy nisy efa tena hoe nivoaka nanana nivoaka troisième année nahazo licence nisy nahazo master mihitsy tao anatin'izay fandalinana tantara zay. Tsy moramora ary tsy manohitra an'izay tsika fa hoe raha nisy ara zany évolution ka naka endrika toa olombelona dia tsy mbola olombelona zany satria tsy tahaka ny Adama tsy nanana an'ilay fanahy nataon'Andriamanitra tao amin'ny Adama fa mety hoe endrik'olona fotsiny izy noho ny évolution zay nananany arak'ilay nazavain'ny tantara hoe niainga tamin'ny zao dia lasa ohatran'izao dia lasa ohatran'izao dia lasa ohatran'izao tsy teneniko ilay izy dia farany any lasa iny endrika olombelona iny dia na dia nisy ary zay dia tsy nafeno an'ilay définition ny olombelona ireny fa no azo antsoina fotsiny izy hoe olona. Zay le karazan'le zava-mananaina rehefa nandeha ny évolution dia atao fotsiny hoe olona izy fa tsy olombelona. Tsy nafeno ny définition olombelona izy satria niainga teo amin'ny Adama le définition an'le atao hoe olombelona. Maninona raha nefa ozy le olona atao anatin'le commentaire maninona ozy le olona rehefa jerena le baiboly any amin'ny tantarany Noa dia maninona hoe nakavady tamin'ny zanak'olombelona ny zanak'Andriamanitra. Maninona ozy izy efa voakilasy olombelona ihany zany izy la évolution voakilasy olombelona satria efa taranaka taty aoriana be ilay efa nifangaro ary iny mihitsy ilay lasa nifangaro ilay izy dia lasa niaratsy ny tany dia natsoina olombelona amin'izay ireo taranaka taty aoriana ireo dia ilay taranaka avy ato ilay taranaka pila izay avy ato amin'ny Adama izay niforon'Andriamanitra manokana dia natao hoe zanak'Andriamanitra foana. Teo amin'ny Noa ilay izy no hita hoe akaiky indrindra any Adama zany le rasy dia nivonjena navotana i Noa fa naringana daholo ilay taranaka tamin'izany fotoana zany. Azo azontsika tsara zany tanao anatin'izay fanazavana izay hoe efa nisy ve zany olona azo nikaina nalaina vady teto ambonin'ny tany tamin'ny satria voalaza teo hoe nandeha tany voalaza ao anatin'ny baiboly hoe taisikaina nakavady dia nalefa tany tanynota dia tany izy nakavady ho anazy dia voalaza mbola rehefa tena mandinika tantara aza dia izy ireo Filistiny sy ny karazany sy ny sisa mbola idirana moa zany any aoriana any fa hoe nisy zany olona teo ambonin'ny tany azo nikaina nalaina vady rehefa mandeha ilay tantara fa tsy mbola nafen'ny olombelona eo satria tsy nanana an'ilay fanahy tao anatiny i Adama. Marina hoe i Eva niteraka ny Kaina fa hoe i Eva niteraka ny Kaina, i Eva ny toa latehizan'ny Adama ihany nitovy tamin'ny Adama ihany zany i Eva na dia hoe i Adama raha novolavolaina manontolo dia nifofonina fanahy dia i Eva kosa nalaina tamin'nytehizany avy ao amin'ny Adama ihany zany i Eva rehefa tena zohina le tantara dia na dia niteraka ny Kaina izy dia i Kaina avy amin'ny taranaka Kaina ireo marobe nisy olona nalainy Kaina vady teo izay lasa natsoina hoe zanak'olombelona taty aoriana arak'izay fanazavana noentina teo izay dia nisy olona azo nikaina nalaina vady zany tao rehefa tena mandinika ny soratra masina io tsika fa afaka hidirana ny fanazavana misimisy zay any aoriana any dia eto zany hoe manomboka eto zany tokony hoe tsy voaozomboza tsy tokony hisara-bazana intsony zany le olona hoe nianatra tantara sy nandalina soratra masina hoe lasa ohatriny hoe mifanasa vangy zareo dia lasa ohatriny hoe
ataon'le olona fimehezana sisa ho an'le olona ohatrany hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa dia lasa ataony zareo fimehezana sisa le baiboly malahely any tena hoe baiboly soratan'Andriamanitra dia lasa atao fimehezana nefa le olona me amin'ny izy ary mba olona mba miantso an'Andriamanitra ihany mino ihany aiza ho aiza zany le finoana dia izay mahatonga hoe tamin'izany fotoana zany ny fanazavana ny entina dia entina misimisy kokoa ao aoriana ao hoe efa nisy olona nalain-kaina vady teo fa tsy nahafeno ny définition an'ilay hoe olombelona izy fa ny tena marina dia niainga teo amin'ny Adama ny taranak'olombelona niainga teo amin'ny Adama satria i Adama no nahafeno an'ilay hoe ny atao hoe olombelona dia fanahy sy vatana na hoe fanahy fonosy ny vatana izay ny atao hoe olombelona teo amin'ny Adama nanomboka nisy zay dia nanomboka teo amin'ny taranaka Adama nankaty dia nanomboka teo ny tena nisy ny atao hoe olombelona fantany aloha tany zany tsy olombelona na dia nanana endrika toa olombelona fa zava-mananaina toa olona na zava-mananaina fotsiny izay nanana endrika olona fa tsy olombelona satria tsy nisy an'ilay fanahy tao anatin'ny Adama idirantsika misimisy izay zavatra izay ao aoriana ao fangambany ho azavaina tsara mihitsy le izy amin'izay fotoana izay satria hoentina le fanazavana momba ny atao hoe momba n'le fahasamihafan'le atao hoe pneumas le hoe roi amin'izay fotoana izay fa nanazava ho antsika ho an'izay tsy nahita ny